Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ripino hajaina. Ny fampatsevantsika amin'ity androany ity dia mahakasika ilay tantara nandalo tamin'ny vanim-potoana ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Indray andro rehefa hiala aina lehilahy anankiray antsoina hoe Alkama dia nivory teo aminy ireo mpanaradia ny mpaminany ka niteny taminy manao hoe teneny hoe tsy misy tompo azo tompoina afa-tsy Andriamanitra Allah irery ihany. Rehefa miteny an'izany anao dia avotra amin'ny fiainanao eto ambony tany ary avotra ihany koa any ankoatra. Saingy izany lehilahy izany tsy nahavita namoaka ny teny hoe tsy misy tompo azo tompoina afa-tsy Allah irery ihany. Ka lasa ireny mpanaradia ny mpaminany ny azakazaka tany amin'ny mpaminany, ny teny azy sy nanontany hoe Alkama eo am-pialanaina ka teneninay azy mba hanao shahada nefa tsy mahavita mamoaka an'izany ny tena. Dia niteny ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam, moa ve mbola velona ny reniny? Eny ho ireo mpanaradiany. Dia teneny ny mpaminany hoe eto aty ozy izy ny reniny. Rehefa tonga teo ireny dia nanontany ny mpaminany hoe moa ve anao manana alahelo amin'ny zanakao Alkama? Dia namaly ny reniny hoe eny, manana alahelo tokoa zao amin'io zanako ary tsy mamela azy zao na oviana na oviana. Niteny mpaminany hoe inona ny alahelonao? Dia namaly zany vavy antitra zany hoe ny alaheloko ozy izy dia rehefa izy mitondra sakafo matsiro na zavatra tsara avy any am-piasanany, avy any ivelany, rehefa tonga ao an-trano dia ny vady aman-janany no tolorany zavatra tsara matsiro, fa rehefa ambiny iny sakafo iny vao aterony aty amiko, zany hoe ny sisany izy mianaka avy vao aterony aty amiko. Ka zany zavatra zany ozy izy tsy tantoko, satria tamin'ny fahakeliny rehefa ny papany mitondra zavatra matsiro dia izy no omenay voalohany ary ny ambiny no hoaninay. Lehibe izy ankehitriny dia vady aman-janany no tiany lavitra hajainy mihoatra izao reniny. Ka zany ozy izy no alaheloko. Dia niteny mpaminany hoe mamela eloko azy ianao, mamindra fo aminy fa ao anatin'ny fotoan-tsarotra izy ankehitriny. Dia tsy namela izany vavy antitra zany ary tezitra mafy. Ka niteny mpaminany tamin'ireo mpanaradiany hoe avorianareo ozy izy kitay. Dia niteny ilay vavy antitra atao inona ny kitay? Dia niteneny ny mpaminany hoe handoranay any Alkama izany. Dia taitra ilay vavy antitra amin'ny fo mareny dia nalahelo izy, fa maninona ny zanako no dorana velona? Dia niteny mpaminany hoe ny fandoroana azy velona eto ambony tany dia mbola maivana ary tsara lavitra mihoatra ny sazy izay ahazo any ankoatra raha tsy mamela heloko azy ianao. Dia teo dia namindra fo aminy ny reniny ary niteny manomboka izao dia faly sy mamela ny zanako aho. Vao niteny an'izany ilay vavy antitra dia avy dia natafavoaka ilay shahada ka niteny Alkama hoe mijoro vaovolombelona aho fa tsy hanompo afa-tsy tompo-zanahary irery ihany ary Muhammad no irany. Zany hoe vao nahazo tso-drano tamin'ny reniny izy dia nalalaka ny vavany namoaka n'ilay teny shahada izay fidirana sy lakile fidirana any amin'ny paradisa. Lesona azontsika amin'izany mitodika manokana ho an'ny lehilahy. Aza takalo ny vady aman-janakao ny reninao, satria raha ny reninao manana alahelo aminao, raha ny reninao manozona anao, raha ny reninao tsy faly aminao dia mihidy aminao ny varavara amin'ny paradisa. Ka raha ohatra ka manana zavatra anao afaka ampifalifalianao ny reninao dia ataovy zany fon'ny fahavelony, fa efa tsy fidin'ireo tsy manana reny ny tsy manana reny ankehitriny. Ho anao vehivavy ihany koa manambady, aza sakanana hanao asa soa sy hanampy ny reniny ny vadinao lehilahy, satria ny reniny no varavarany paradisa ary ao ambanin'ny faladian'izany reny zany no paradisa ny lehilahy anankiray. Ka raha sakananao izy
amin'ny fanampiana ny reniny dia efa nanidy varavarany paradisa eto ambony tany ianao, satria nanakana fanaovatsoa amin'izany reny izany. Ka ho an'ny lehilahy aza manaiky sakanany vadinao, ho an'ny vehivavy aza sakanana ny vadinao, fa ino varavarana tokana azo antoka eto ambony tany hidirany any amin'ny paradisa. Zay no fampatsahivantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo ary atao j'aime fa mbola maro fampatsahivana ho arahintsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.